ry havana malalo amin'ny tompo dia ho ampitomonao amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Indray ny fifaliantsika ry havako. Ampirofo mitohaka amin'ny tenda indray amin'ny tian'ity fitiavan'Andriamanitra antsika. Fa na aiza na aiza tokoa ny ambonany rona ny telo amintsika rehetra dia eo afovoany Andriamanitra. Ary inotsika fa eto afovoany eto izy. Tsy amin'ny anio ihany fa hatramin'ny omaly hatrizay ary ho mandrakizay araka izany. Ry havana malala amin'ny tian'ity dia miangavy antsika aho mba anaraka indray ny voalazan'ny perikopy amin'ny tantara faharoa toko fahasivy ambin'ny folo andininy faefatra ka hatramin'ny faha 12 izay angalantsika ny fampianarana araka izany. Isan'ny nampiavaka ny mpanjaka Josafata ny nanaovan'ny fandaminana sy ny fanatsarana ny fitondram-panjakany ary ny taomany ny vahoaka mba tsy hanjakan'ny ratsy ao anatin'izany fotoam-pitondrany izany. Josafata ry havako dia tsy mba mpanjaka ny onona na ny soninika fotsiny tamin'ny fahefany ka na mandeha io tsara tsy mandeha io tsara tsy mba tao an-tsain'i Josafata izany, fa dia niezaka tokoa izy na mpanjaka ny fahamarinana sy nandresy ny ratsy tao amin'izany fanjakana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ndreto misy zavatra anankiroa izay ifampizarany Josafata ary inoko koa fa mbola mitoetra sy manan-kery amintsika tahaka an'izao. Ndreto misy zavatra anankiroa izay ifampizarako aminao mba hoentsika mandresany ratsy izany. Tsy misy na iray aza makamamy ratsy eo amin'ny fiainana, kanefa ny mahagaga dia ity, ilay ratsy tsy kely lalanao isika, ny ratso isika dia misy eny foana isan'andro. Mety ho kivy isika indraindray ary indrindra mety ho reraka isika ka miravoravo tanana, kanefa kosa ny zavatra tokony ho tadiditsika Andriamanitra manampy antsika ka mampianatra antsika. Ny voalohany amin'izany ry havako malalo amin'ny tompo teo izao, raha tiantsika ny andresin'ny ratsy dia tao miverina amin'Andriamanitra ny olona. Raha tiantsika tsy hisy ratsy tsony eo manodidina antsika dia mezatsika hitaona hiverina amin'Andriamanitra ny olona rehetra araka izany. Anisan'ny nataon'ny mpanjaka ho zava-dehibe teo amin'ny fandaminana raha teo amin'ny firenena izany ry havako, no mitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra araka izany. Dia voalazantsika tsara ho amin'ny tantara faharoa toko fahasivy ambin'ny folo teo fa Josafata dia tsy mba mpanjaka ilay tsy dia nany an-dapa fotsiny ihany, tsy ilay mpanjaka atonona, ilay mpanjaka mampatahotra, ilay mpanjaka tompony fahefana ka manapatra izany fahefana izany, fa nanana ny fomba fiasana izy dia ny nifandray taman'olona, tsy nijanona teo amin'ny fahefany ary miainy ny olona ary dia mandeha miteteran'ny fanjakany ho amin'izany. Hoy ny andininy fahaefatra ry havako. Ary Josafata nitoetra tany Jerosalema ary nandeha hitetry ny olony ray izy hatrany Berseba ka hatrany amin'ny tany havoana ny Efraima ary nampiverina ny olona ho amin'ny Jehova Andriamanitra. Raha jerentsika amin'ny lafiny geografia izany ry havana, raha mba mahita ny saritanin'ny Palestina ianao, ny zavatra misy dia izao: tena niteteziny Josafata, mipetraka tao Jerosalema izy ary voatetiny Berseba ray manontolo ka hatrany Efraima tamin'izany fotoana izany. Dikan'izany mpanjaka niezaka nitety sy nifandray taman'olona izy, ary tsy vitan'izany nanao fandaminana izany izy, fa mbola nitoro ny filazantsara ary ny fitoriana ny filazantsara dia izao ny fitaoman'ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra. Fa tsapan'i Josafata fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olony dia ho lasa sy foana ny ratsy ao amin'izany fanjakana izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tadidio fisika izao koa dia mpitory ny filazantsara. Ianao izao dia mpitory ny filazantsara. Isika tamin'ny tian'io ity, raha niala tany amin'ny trano mahazatra antsika, raha tsy tany amin'ny fiangonana izay mahazatra antsika, fa ety amin'ny itony tanàna itony, ety an-tsaha tahaka an'izao no manatanteraka izao, dia tadidio fa fitoriana ny filazantsara izany. Marina fa isika samintsika eto ary dia mitaona antsika eto sika efa ao amin'Andriamanitra, kanefa kosany tsy zava-poana izao zavatra ataontsika izao, fa tahaka ny namboletsika eto ka ampitomboan'Andriamanitra sy hamparitany araka izany. Ry havana malala, izao anefa ny tsarovy
raha isika rehetra no mitaona ny hafa ary isika koa miverina amin'Andriamanitra dia tsy mba ho isy zany ratsy zany eo amin'ny fiainantsika. Aoka isika tsy kristianina mpanakiana fotsiny ihany, na mpanaratsy fotsiny ihany, na mpitsara fotsiny ihany, na mibaiko fotsiny ihany, niady amin'ny kolikoly, fa tena ho kristianina mandray andraikitra isika, mitaona ny hafa mba hanay ny filazantsara ka hiverina amin'Andriamanitra. Ny zava-misy ry havana dia izao mantsy, matetika isika dia mahatsapa araka ny mofinaina tamin'ity anio ity, matetika isika dia mahatsapa fa mifanohitra amin'izany no zava-misy. Ary io tsy voizao fa fantatsika tsara fa matoany Jodasy voafitaka sy latsaka tao anatin'ny ratsy dia tsy mba tao aminazy ny Andriamanitra, tsy mba nitaona ny hafa hiverina any amin'Andriamanitra no nataony tao, fa niezaka ndraiky izy namafy zany ratsy zany mba hamadihana an'Andriamanitra, na dia tokony hitaona ny olona hiverina amin'ny asa. Dia havana malala Josafata dia nanome lesona ho antsika lehibe, nalaminy ny sehatra rehetra ary tao amin'ny hiverina amin'Andriamanitra. Ao amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 izy dia nijery ny raharaha-pitsarana. Ao amin'ny 15 sy ny 17 izy dia milaza ny mahakasika ny raharaha-pivavahana. Ary amin'ny 10 sy ny 12 dia ny tokantrano, izany hoe ny rehetra rehetra, any amin'ny toeram-piasana ianao, eo amin'ny firenena ianao, any am-piangonana ianao, ary ao amin'ny tokantranonao mazava ho azy iaho teo, dia tokony hitoriana ny filazantsara mba hiverina amin'Andriamanitra avokoa ny rehetra. Ry havana malala, matetika ny sehatra anankiray tsy mba manana fandaminana toy izany no anjakan'ny ratsy sy ny kolikoly. Koa aoka isika hiezaka ao amin'izany. Tiako tsindriana kely ry havako izay voalazan'ny perikôpa tamin'ity anio ity dia ny amin'ny Hébreux 7:19 sy 9 izay mofinaina ihany koa tamin'ity anio ity, izay manitrikitrika izany perikôpa izany fa tena ratsy ny kolikoly ary indrindra anjakany izany hoe tsy fahamarinana sy ny ratsy zany ny akapiazan'ny tokantrano, hoy ny Hébreux 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Dia havana malala ao amin'ny tompo, averina amintsika indray ve fa ny antony mampikorotana ny tokantrano dia ny fototry ny tsy fahaizana mifandamina amin'ny tokantrano, tsy mifanaja, samy maka ho azy, tsy mifampatoky, lavitry ny fitiavana sy ny sisa ny ao amin'ny tokantranonao, any ka dia mora mivarina any amin'ny ratsy satria efa nanalavitra ny Jesosy arak'izany. Mbola averiko indray mandeha amintsika ary ho fantatsika rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, fa rehefa ny tokantrano tsy mitodika amin'ny Jesosy Kristy dia tokantrano mandeha anjambany fotsiny ihany zany, ary tsy dokam-barotra ny anatanterahako izany, fa tena zava-misy tokoa satria ny tokantrano naorinao teo amin'ny tompo dia tokantrano manana azy ary tokantrano miverina ho aminy ao anatin'izany. Koa tao amin'ny hafa hiverina amin'Andriamanitra, fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika dia mazava ho azy fa ho lavitra ny ratsy izany tokantrano sy ny fiainantsika izany. Fa ny faharoa dia izao, ankoatran'ilay hoe raha tiantsika ny andresin'ny ratsy dia atao miverina amin'Andriamanitra ny olona. Ny faharoa ry havako ao teo amin'ity tantara faharoa ity dia izao ihany koa no tiany olazaina, raha tiantsika ny andresin'ny ratsy dia tao mihainy koa ny olona atahotra an'Andriamanitra. Averiko nay mandeha, raha tiantsika ny andresin'ny ratsy dia tao amin'ny olona atahotra an'Andriamanitra. Matetika dia mionona isika ary faly, fa rehefa mataona ny olona hiverina amin'Andriamanitra dia ampy izay, tsara zany ary tokony ho fantatsika, fa saingy izao kosa tokony hampiany izany tsy ny hoe ny fiverenany amin'Andriamanitra, fa raha miverina amin'Andriamanitra izy mantsy dia tahaka ny hoe mba midery izy tahaka ny rehetra, mba mankalaza izy, mba manao ny asan'ny tompony, fa saingy mbola tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Ka izay no zavatra tokony ataontsika ry havako. Aoka isika atsiaro
fa akoatran'izay fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra dia tao misy mba hatahotra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny ataony, eo amin'ny fietsiny, eo amin'ny mahakasika ny fifandraisany amin'ny olona rehetra sy ny hafa, eo amin'ny fanompony, eo amin'ny asany, eo amin'ny fivelomany, dia tokony ho hitantaratra ary tokony ho tao amintsika atahotra an'Andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny. Eto amin'ity perikopa ity dia ny tantara faharoa ry havako, dia tokony ho fantatsika tsara fa verimberiny Josafata izany fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra izany. Hoy Josafata, tandremo izay ataonareo, ary hoy koa izy, ako atahotra an' Jehovah ianareo, sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe tianyity mpanjaka ity amafisina fa manao ny andraikitra napetraka tamin'io an' Jehovah sy matahotra an'Andriamanitra avokoa ny rehetra, dia tsy ahita lalany eo amin'ny fiainany intsony ny ratsy. Isika izay nanatrika teto alina angamba ry havako dia anatsapa tsara an'izany fa rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao ka manakina amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra dia tsy mahita lalana hanombana ny fiainanao ny ratsy. Matetika ry havako dia fitadiavana an'izay aso sy ahatsara ny fiainantsika iny izay mba tombontsoa antsika manokana, izany matetika no tena ataontsika ry havako. Kanefa tokony ho fantatsika tsara fa izany rehetrarehetra izany dia tsy nahasoa. Andeha raisitsika ny ohatra ny Jodasy izay voalaza tao amin'ny Matio teo, fa ny nahatonga azy no masaka tao an-tsainy dia nahatonga azy hamadika an'i Jesosy dia tsy ninona akory fa tsy mba ny fahatahorany an'Andriamanitra tamin'izany fanompony izany. Hoy ny Hebreo 13:15, aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy, izao tsy andaonao misy na afoy ianao akory. Ry havako malala amin'ny tompo, efa fantatr'Andriamanitra izay ho antsika. Ny angatan'Andriamanitra amintsika dia ny hatahorantsika azy, fa tsy ny saitsainantsika izay atsika aloha. Hoy ny tompo, ary izany tenin'Andriamanitra izany dia mitaona antsika ho amin'izany. Rehefa matahotra an'Andriamanitra isika, omen'Andriamanitra io, fa an'Andriamanitra ny olanao aminao, omen'Andriamanitra fahasoavana mihoatra lavitra noho izay angatanao ary ianao, ary omen'Andriamanitra fiainana feno fifaliana isika. Koa verena amin'Andriamanitra, kanefa koa aoka atahotra azy isika amin'izay ataontsika. Ny zavatra tsy tsapan'ny olona ry havako dia izao, amin'ny fotoana izay saintsainanao na hikasanao anao ratsy, dia tadidio fa efa manomboka manalavitra ny tompo ianao amin'izay fotoana izay. Ary mety mieritreritra isika fa tsara sy mety ary izany, satria rehefa manalavitra ny tompo dia tsy mahita ny ataontsika, tsy marina izany, fa azontsika atao ihany manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainana, azontsika atao ihany manao zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana, fa tadidio fa ho tahaka ny Jodasy ny anjoantsika, ny fiafarany ny tsilaitra. Io anie ry havako no mahatonga ny olona hitaomina ny olona mba tsy hanao ratsy, eo vita ihany ary mety, fa rehefa ny fiafarany kosa dia ratsy tahaka ny andohan'ny Jodasy. Koa noho izany ry havako, matoa-tsika tao amina hiverina amin'Andriamanitra, matoa-tsika tao amina hatahotra an'Andriamanitra, dia tsara ny ao amin'Andriamanitra araka izany. Hoy ny Salamo 4:3-5, andramo ka izaho Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Tena marina izany, andramo tokoa ary ka izaho Jehovah. Noho izany hoe andramo dia miverena amin'ny ray fa aza manalavitra azy intsony, ary andramo dia matahora azy akino amin'ny fiainanao, fa ho hitanao fa tena ataon'i Jehovah ho tanteraka aminao amin'ny teny manao hoe, ataoko samy hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Amen.